amintsika indray amin'ity ality eto anatin'ny fandarana meteo manolotra ny fiarabana tompo-kilasy tompo-vavy. Dia hikorotana ny toetry ny andro any amin'ny faritra avaratra Atsinanana sy avaratry Madagasikara iny manomboka ny alarobia hatramin'ny zoma ho avy izao no ny fahabetsahan'ny rotsakorana. Antony mahatonga izany ny fisiana tangoron-drahona any amin'ny manodidina ny faritra Sava ary vinavinaina hihitatra amin'ny faritra avaratra manontolo izany. Manentana mponina amin'ireo faritra ireo arak'izany mba hitandrina amin'ny mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana ary hanaraka tsy tapaka ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotony. Ilazana ihany koa manaraka izany ny mpampiasa ranomasina rehetra manodidina ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara iny fa hikorotana ny toetry ny andro sy ny toetry ny ranomasina. Ahery be ny ranomasina latsaky ny 3 metatra ny haavon'ny onja ary hahatratra amin'ny 4 hatramin'ny 50 kilometatra isan'ora ny herin'ny rivotra izay mifandraika amin'ny tanjaky ny Alzay ao atsimon'ny Madagasikara ao. Raha azo atao dia aleo tsy misaotisaody eny an-dranomasina mihitsy aloha ny mpanjony madinika mandrapalasan'ny loza ary entanina mba hanaraka tsy tapaka ny toromarika omen'ny manam-pahefana eny fotony isika mianakavy. Indro ara tolotra ao antsika izao ny mety ho toetry ny andro no vinavinaina ao amin'ny rapitso alarobia 20 ny volana aprily 2024 dia atombontsika avy hatrany amin'ny toetry ny andro amin'ny rapitso maraina. Anorana malefaka ny any amin'iny faritra Savary mahazo any analanjorofo iny. Maina kosa ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa fa iseho izany aorian'ny fisavan'ny andian-javona vao maraina aty amin'ny faritry ny Avoatany sy ny any amin'iny faritry Menabe iny. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola hitohy hatrany ny orana malefaka na atonony ny any amin'ny faritra Sava sy analanjorofo, andrahona Mendalana, any Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany hatrany amin'iny distrikany Tolaniaro iny. Isy ny orana tandrivon-drahona indrindra ny amin'ny Takariva sy ny amin'ny alina, ny any amin'ny faritra Diana, Sofia ary ny faritra Boeny ary andrahona na andrahona vitsy ny andro ny any amin'ny faritra sisa. Mahakasika ny maripana no vinavinaina ao amin'ny rapitso tontolon'ny andro indray dia somary isy fidinany kely ny amin'ny maraina ny aty amin'ny faritry ny Avoatany 20 hatramin'ny 40 degré celsius izany. Isy fiakarany kely kosa ny amin'ny faritra avaratra Atsinanan'ny Madagasikara iny. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia isy fiakarany amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ray manontolo arak'izao hitantsika izao dia tafakatra hatrany amin'ny 5 degré celsius ny ambohy indrindra any Maivatanana sy ny any amin'iny faritanin'ny Mahajanga iny, izany hoe ny revo-paritanin'ny Mahajanga. Dia ho an'ny faritra sisa kosa moa izany dia somary isy fidinany kely ny maripana. Indreo rosantsika manaraka indray izao ny toetry ny andro amin'ny alakamisy faha 20 ny volana aprily 2024. Anorana malefaka na atonony amin'ny morontsiraka Atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo andrahona mety arahana herika manify kosa ny amin'ny ilany Atsinanan'ny faritry ny Avoatany iny. Anorana tandrivon-drahona indrindra ny amin'ny Takariva sy ny amin'ny alina ny any Diana, Boeny ary ny atotanin'ny faritry Melaky. Andrahona na andrahona vitsy ny any amin'ny faritra sisa. Mahakasika ny maripana indray dia tsy dia misy ny fiovana firy. Amin'ny fahazoma 20 ny volana aprily 2024 indray dia anorana malefaka na atonony hatrany amin'ny morontsiraky Madagasikara ray manontolo iny, izany hoe ny morontsiraka Atsinanana ray manontolo. Malomaloka kosa ary mety arahana herika manify ny ilany Atsinanan'ny faritry ny Avoatany ary toy ny orana tandrivon-drahona indrindra ny amin'ny Takariva sy ny amin'ny alina ny any amin'ny faritry Diana iny. Andrahona na andrahona vitsy ny andro ny amin'ny faritra sisa. Tsy isy loatra ny fiovana firy mahakasika ny maripana. Ny tany fahaloton'ny rivotra eto Antananarivo renivohitra indray dia ambany amin'ny ankapobeny amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Ambany ny fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy dia vinavinaina ho ambany amin'ny ankapobeny tany fahaloton'ny rivotra eto Antananarivo. Dia izay tompo-kilasy tompo-vavy no azona roso antsika ao amin'ity alina ity mametraka ny mandra-peona ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.